Hatreto dia mbola tsy fantatra ny daty sy ny ora tongava-Andramatola Laura Valomanana eto Madagasikara hoy ny filoha-lefitry ny CST na ny filan-kevitra ambony tetezamita sady mpisolo vava ny fianakaviana ihany koa ny maître Anitra Razafimanantsoa raha ny fanazavana izay noentiny moa dia tsy aharitra eto an-tandrazana ny vadiny filoha teo aloha fa dia hitsidika fotsiny ihany ny reniny izay tsy salama amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny fotoana fohy no ahatongava-Andramatola Laura Valomanana vadiny filoha teo aloha araka ny fanazavana nataon'ny maître Anitra Razafimanantsoa. Tsy nilaza ny daty sy ny ora tongavany eto Madagasikara kosa nefa ny filoha-lefitry ny CST no sady mpisolo vava ny fianakaviana Ravalomanana. No mariany ihany koa fa raisin'ny ankolafy Ravalomanana fa ofisialy ary valin'ny fangatahan'ny fionana taminy izay natao minisitra avy amin'ny ankolafy ity efa ho 2 herinandro izao ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny tetezamita tany Toliara Omaly. Ho anay aloha zany ny Vazalamana dia faly izahay rehefa hoe ody eto tandrazana madame Laura Valomanana fa amin'ny alalan'ny haino manjery no maliny anazy dia raisinay zany fa ino no fanambarana ofisialy miaraka amin'ny communiqué nataon'ny présidence dia miandry izahay ny fodiana ofisialy ny daty sy ora hodin'ny madame Laura Valomanana eto tandrazana amin'ny farany aingana zany satria ny aina tsy mifametra. Ny gouvernemanta sy mitandro filaminana ny rafitra miantoka amin'ny filaminana ny fahatongavan'ny vadiny filoha teo aloha eto Madagasikara hoy maître Anitra Razafimanantsoa. Raha ho avy eto madame Laura Valomanana dia tsy hoe ohatra ny olon-tsotra rehetrarehetra mody tandrazana zany dia hoe mivoaka avy amin'ny avion dia tonga dia mandeha tomobila fotsiny dia mandeha fa misy ny fepetrana dia ny sécurité ary tsy tokony adinoantsika fa ny gouvernemanta ny tompony andraikitra rehetra mikasika ny filaminana dia samy tokony andraikan'ny daholo mba tsy ho atao teny mipetraka fotsiny rehefa volazana tondrozotra iny hoe tompony andraikitra amin'ny fampodiana ny exilé politique efa dridrandrindra zany fiarovana ny ainy ary tsy tokony adinitsika fa vadina filoham-pirenena ino moa zany filoham-pirenena voafidy izy. Mikasika ny fomba ahatongava-Andramatola Laura Valomanana dia nilaza i maître Anitra Razafimanantsoa fa mety ho tonga mizotra ara-dalàna na sidina manokana Ramatola Laura Valomanana ary raha ny feo mandeha dia mety rahampitso no ahatongavan'ity vadiny filoha teo aloha ity eto Madagasikara izay hitsidika ny reniny izay marary mafy amin'izao fotoana izao.